Zay ny amin'ny fanazavana ny hoentin'ny ministry ny angovo sy ny solika iny makasika indrindra ny fiemora ny fampiakarana ny saran-dalana. Pejim-baovao hafa tanteraka kosa mbola miteraka resabe hatrany amin'izao fotoana izao ny raharaha miseho ao amin'ny commune Soamamanina. Manaja ny lalana velona misy eto Madagasikara ny orinasa Snow Dioxine Minsosal izay manototosa fitrandrahana any an-toerana raha ny fanazavana avy amin'ity orinasa ity. Mianto tanteraka kosa ny fitrandrahana sy ny asa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Fanampanazavana avy hatrany no arantsika. Taorian'ny namohan'ny filan-kevitry ny gouvernemanta fanapahan-kevitra ny amin'ny fanajanonana aloha fitrandrahana ataon'ny orinasa Dioxine any Soamamanina dia nanaja izany fanapahan-kevitra izany ty orinasa Snow ity. Mijanona tsy miasa tanteraka ankehitriny ireo milina fitrandrahana sy ireo fiara lehibe rehetra eny an-toerana. Na ireo teknisiana ary dia efa nalefa niakatra ty Antananarivo avokoa, fa olona vitsivitsy miandry ireo entana sisa no mijanona ny Soamamanina. Nanapa-hevitra tokoa ny gouvernemanta dia efa voarain'ny orinasa moa izy iny dia nanaja an'izay atsaka sy andavan'ny société ireo teknisiana rehetra dia efa nakarina ty Antananarivo ny materiel rehetra dia efa riporobe eo amin'ny site eo araka ny fahitanareo azy fa mikatona tanteraka zao site eo Soamamanina tompoko. Raha ho an'ny mponina Soamamanina manokana dia faly amin'izao fanapahan-kevitry ny gouvernemanta izao ny ankamaroany. Maniry dia maniry kosa nefa reto mponina reto mba hisan'ny fifampiresahana eo amin'ny telotonta dia ny mponina, ny fitondrana ary ny orinasa mpitrandraka satria tsy misy azo tombontsony fizirizirina amin'ny heviny akory izy ireo. Fahitako azy zany le hoe mifandraisana ndraiky ny fanjakana hoe nahatony aloha dia efa tsara le fandraisana ndraikitra nefa ny tena marina ilaina mihitsy le fanazavana mihitsy hoe inona ny tokony ho totohiny. Ary raha toa ka hiverina hisokatra indray ny fitrandrahana dia fanirian'ireto mponina ireto